Fifaliana indray no iarahantsika indray ny amin'izao fotoana izao a. Tonga amin'ny fampianarana antsika, fampianarana lalana faefatra hoe maninona no niova ny anaran'i Yehosoa dia toizantsika mihitsy hoe ho lasa Jesosy. Zay zany ny tena izy zany zay hoe ao anatin'ny soratra masina anatin'ny baiboly zany naninona zany ny lasa Jesosy ny ao a fa tsy Yehosoa. Dia ny fanazavana izay mihitsy no meka antsika hoe satria efa haintsika tsara ohatra izay fampianarana anankitelo ianareo izay fa tena nanome fampianaran-diso mihitsy ilay Jesosy na Jesoa na ihany koa ilay Jehova sy Avea nampianatra zavatra diso mihitsy. Dia zay no zavaina amintsika hoe inona ny antony nahatonga an'io anaran'io tafaova aloha, ny anaran'ny Yahva lasa niova hoe Jehova na Avea, ny anaran'ny Yehosoa lasa hoe Jesosy na Jesoa na Jesu na Jesasa. Androany indray tsika niaraka hijery an'izay fanazavana izay hoe inona no antony nahatonga an'izay. Dia voalohany indrindra aloha zany ho jerevantsika araka ny soratra masina tokoa hoe ao azavaiko amin'ny ankapobeny zany vokatry ny fahatezeran'ny dada Yahva, satria tena tsy niraharaha mihitsy reto zanak'Israely fa Israely eto fa nandika ny didin'Andriamanitra io foana ary tsy niraharaha mihitsy ny a dia tonga niozina ny dada Yahva ary nanomboka tamin'izay a dia rehefa nilatsaka reto ozina reto a dia nanomboka tena tsisy famonjena azo ny tononona intsony a tao amin'ny tanin'ny Israely anina, tsisy famonjena azo ny tononona intsony a tao amin'ny tanin'ny Israely anina zany a. Ka rehefa tsy nisy rehefa tsy azo ny tononona tao intsony ny famonjena, ny anaran'ny dada Yahva nefa ny famonjena, ny anaran'ny Yehosoa nefa ny famonjena, dia rehefa rehefa navoaka an'Andriamanitra ilay tena tsy misy famonjena intsony eto a dia mazava ho azy taorianan'izay a foana ny anaran'ny dada Yahva izay mitondra famonjena ary rava ny anaran'ny Yehosoa totika hatrany amin'ny apôstôly a tsy afaka mipetraka ao Israela intsony ny famonjena ary zay nahatonga ny hoe maty hatramin'ny azo oliva roa rehefa ho tonga ao ry zareo a efa ano izy zany. Ka raha vao manomboka mandeha ny asandreo dia maty ho azy eo hoe vonoindreo koa rehefa avy eo a araka ny soratra masina zany. Zany hoe toerana mamonan'Andriamanitra io Israely any io zany azo tsy amin'ny teny zao a no niozina nahazo anazy tamin'ny dada Yahva. Izay ary le ho azavaintsika amin'ny fampianarana hoe noho ny amin'izay antony izay a satria tsy afaka nytonona atao intsony anaran'Andriamanitra ray dia mazava ho azy satria mitondra famonjena, tsy afaka nytonona atao intsony anaran'ny Yehosoa satria mitondra famonjena. Porofon'izany maty hatrany amin'ny apôstôly dia maty hatrany amin'ny azo oliva roa izay ho avy ao dia zao novain'iretsy amin'izay ny anarana ny dikan'izay, novain'le hafa firenena satria tsitsy ny arontsony le anarana dia novain'ny hafa firenena. Ka raha tokony anarana Yehosoa manafaka amin'ny fahotanany ao a dia Jesosy mampiditra fahotanan'ny olona no tafiditra ao ary Jesosy mahatonga ny olona hiara-miasa amin'ny devoly a ary Jesosy mahatonga ny olona ho tafakamana amin'ny devoly a na Jésus tafaraka amin'ny diabla tsy sahala amin'izay sy maro samihafa. Dao raha tsika ny fanaporofona manaraka indray tsika ry amin'ny tableria ny antony nahatonga an'izay rehetra izay miteny teknisany efa sokafy amin'izay fa mbola nomana kely aro aiza misy teo hojerevantsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra arikatra amin'ny bokyny mpaminany voalohany a Isaya 4:9-10 hatramin'ny 1:10 jerevantsika Isaia 6:11. Ty zany niozina voalohany indrindra avy any amin'ny dada Yahva hoe noho ny amin'ny aleontsika aloha maky any Jeremia tia le teny dada Yahva hoe tezitra izy a dia nandefa niozina amin'izay nakany amin'ny Israely anina. Isaia 5:20 azo efa kelikely ato zany. Ty ny antony nanomboana an'le izy Jeremia Jeremia 25 manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo a ka hatrany amin'ny andininy raiky ambin'ny folo eny zay hoe Jeremia 5:20 manomboka amin'ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo eo. Jeremia 25:3 Jeremia 25:3 jusqu'à hatrany amin'ny 11 zany no vakitsika arakaraka an'izay hitantsika anazy eo zany zay. Eno nge efa nanomboka taty zany io atezeran'ny dada Yahva io no nandeha hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josias zanak'i Amona mpanjakan'ny Joda ka mandrak'Androany dia mandritra ny 323 taona zao a no nahatongavany tenin'ny Yahva tamiko ary lazaiko taminareo
eny ny fo maraina koa ka nilaza nefa tsy niaininareo. Anio tena tsy miaino ny teny io Andriamanitra io misy izay nampitondrana nisy Jeremia mpaminany zany zanak'Israely. Zay no tena resany eto. De tezitra be moa zany Jeremia hoe tena tsy maraha mihitsy zany venareo. Ary avana niraka ny mpaminany ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny ny fo maraina koa izy ka naniraka nefa tsy nety niaininareo. Naniraka foana zany io Andriamanitra io hoe mba mino ny tenin'Andriamanitra teny avanareo fa ompiteny angenareo rehefa tsy haino hoe. De ahoana teniny ny fo maraina koa izy ka naniraka nefa tsy niaininareo. Na nangilatsofina iaino ka manao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ka asy amin'ny ratsy foananareo ka de onany amin'ny tany zay efa nomeny avanareo any Israely io sy ny razanareo atsaiko mandrakizay. Andininy faheniny. Ary aza manaraka Andriamanitra ka fanompo azy sy ankoko eo anatreny. Ary aza mampahatezitra mihitsy ny amin'ny asan'ny tananareo. Efa misy atezerana be mandeha mihitsy izany eto noho ny amin'ny ataony zanak'Israely. Fandrao tonga loza aminareo aho fa tena ampididozana zany efa manao adalana eo amiko nareo e. Efa nanome avertissement zany io dada Yava io. Efa ela mihitsiny. De vaketsika amin'ny 7. Nefa tsy niaino anareo hoy Yava. Mba ampatezeranareo amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Fo maika nakasika mihitsy nareo amin'izay ataonareo io. Io zany tena tsy fonao mio dada Yava io rehefa tena izy de tokony arahana de rehefa tsy miteny anao de ho faizany amin'izay ohatra. Tsy ady ihany ampianatra hoe aza mitandrana didy folo fa tsy izy io. Mialahy ianao. Ka eto zany tsika nahita an'le tenin'Andriamanitra hoe nozonon'Andriamanitra zanak'Israely tsy misy famonjena intsony. De nefa tsy niaino anareo mba hampatezanareo tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Koa izao lazainy Yava tompony maro. Noho ny tsy niainonareo ny teniko dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna mpanompoka ho Yava. Ary hoentiko amely ty tany ty sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrarehetra izy de ho aringako tokoa ireo ka ho ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. 10. Ary atsahatra eo aminy feo mifaly sy ny feo miravoravo. Tena rava tanteraka mihitsy zany. De ny feony mpampakatra sy ny feony ampakarana noho ny amin'ilay hoe nanao tsintsinina ny Israelianina n'ilay didiny mena azy. Any zareo manokana mantsy fa tsy dirana. Fa raha ianao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina no miditra ao de mpanota ianao de ianao ndray lasa aripaka makany amin'ny elo koa. Ary atsahatra ho aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo de ny feony mpampakatra sy ny feony ampakarana ny feony vato fikisoam-bary sy ny fahazavany jiro. Ary ity tany 9:10 Jeremia 25:3 ka amin'ny 11. Ary ity tany rehetra ety de olo-foana sy olao ary ireto firenena rehetra reto anompon'ny mpanjakany Babilôna 70 taona. Tsany de andevozina sy fahorinana nazo azy zany. Tezitra dada Yava de nanomboka nandeha am'izay hoe ompitehako nareo. Tsy nijanona teo any nefany. Fa jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra araka ilay lazaiko teo hoe aiza moa izy? De ndretsika aloha ikaraka an'izay teny zay aloha. Isaia 9:7 sy ny 1:12. Isaia 9:9 nanaraka amin'izay ny tenin'Andriamanitra taorianan'iny ary. Miloza mahatsiravina amin'izay nazo zanaky Israely taorianan'izay teny zay. Toy ny zao miraraka talohan'izany efa nisy an'ity teny ity moa zany teny izy ary niatra taty aoriana. Ary izy ty amin'izay ny teny mpaminany Isaia. Efa teny efa avertissement tany aloha tany daholo. Mandehana ka lazao amin'ity fireneny ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo nefa aza mahalala. Zay efa atezerana zany. Mandrenesa fa aza mahalala. Efa ratsy be nge zany. Mijereva mandrakariva ianareo nefa aza mahafantatra. Ane jery ihany maso fa tsisy nina fantatrinareo. Ataovy adala ny fon'ity fireneny ity ary ataovy ladalovina ny sofiny. Ary ataovy mikipy ny masiny. Any ataovy tena ladalovina ny sofiny, ataovy adala ny fony, ataovy mikipy ny masiny. Zany hoe Andriamanitra efa tena tezitra hoe tsy ataoko mahita ninina intsony nareo ny dikan'izany. Zay ny zava-doza amin'ny Andriamanitra rehefa tezitra fo mioko anareo zay efa miaino sy mandray ao tokantrano fa tena maizina ny lalak'ala ianao de no miaino anatin'ny fahotana. Ny olona miaino anatin'ny fahotana zany ke mitebiteby foana e. Fahoriana sy tebiteby lalandava ty mikipy ny masony, adala ny fony, ladalovina ny sofiny, inona ntsony moa zany tsy fahoriana ny lalak'ala ianao. De ndao ary zany atao hoe tena aizina sy tena fahoriana. Fandrao mahita ny masony ka mandre ny sofiny de alala ny fony de bebaka izy ka ho sitrana. Eto zany ty Andriamanitra hoe
tsy afaka mibebaka ntsony izy ary tsy azo tranona intsony ka noho zany ataovy adala izy ataovy tsy mandre sofiny ataovy jamba masony de sady tsy afaka mibebaka izy tsy ho sitrana aleo izy tsy atao mandre ntsony de tsy atao mahita ntsony de am'izay izy tsy afaka mibebaka de am'izay izy tsy afaka sitrana ozona ge zany noho ny amizy tsy afaka mibebaka nefa ny anarany dada iava mihitsy le hoe zay miantso anarany dada iava no ino moa le ovonjeny donc avejerevantsika zay tenin'andriamanitra zay somary jerevana kely eo teknisianina nazoko reo kiaraka kely an'izay teny zay hoe zay miantso anarany ava no ovonjeny eza moa zay teny zay azo aloha hijerikely zay vetivety ho atsika hita tokantrano zay misy nintiny zay miantso anarany tompo somary jerikely an'izay tsy paozy kely vetivety mfa kiaraka kely an'izay vetivety tsika miandry daolinareo mandra-pahitatsika an'izay mba am'izay de voaray daholo le toko sy ny dindrindra joel firy izy dasokely vetivety tena sy tadidiko ntsony joel toko fahatelo andiny vadimy zay mijerevantsika zany joel toko fahatelo andiny vadimy joel toko fahatelo andiny vadimy sady ataontsika milamina tsara mihitsy ny tia fa tsisy mamaika atsika mihitsy de am'izay hitareo tsara fa tena mizotra tsara akaraka ny toy izy ty izy tia joel toko fahatelo andiny vadimy ary nazovy ny antso ny narany ava de ho afa mandositra matoa zany afa mandositra zany de afaka miloza ny dikan'izany afaka mifahoriana afaka mifangirifirina zay zany hoe zay miantso naranyio andriamanitra iray ava io zany de afaka mandositra afaka miloza afaka mifahoriana zay ny tsendriko tsara ka eto zany nefany tsy mahazo ny famonjena intsony zanak'isy reny araka le isy atoko fahenina andiny fahasivika hatramin'ny raika ambin'ny folo teo tsy asiana famonjena tsy omena fibebahana tsy afaka mahazo ny hatsaran'andriamanitra intsony mahazava ho azy zany fa lay anarana mihitsy ny tsy azo tononona intsony satria ny anarany dada iava ahafana mandositra ny aretina ahafana mandositra ny loza zay le hoe nazovy miantso ny anarany ava de afa mandositra izy noho izany zany na izy aniza zany miantso ny anarany de afa mandositra rehefa tsy afaka miantso ny anaranao zany de ho avy ny loza ka tena tonga tokoa raha loza fa tsy afaka niantso ny anarany tokoa zanak'israely nanomboka teo tsy afaka nantsona ny anarany dada iava noho ny am'le ozina nazo teo ary satria le hoe zay miantso ny anarany dada iava no afa mandositra de tsy afaka niantso ny anarany koa satria mba tsy ho afa mandositra de nanomboka foana io anarana io ka zay niantso ny anarana indray raha ny fahita ty orimy donc avaka atsika am'izay kiaraka kely ndray tsika reo teknisiana mikasika any am'izay rehetrarehetra an'izay ovakitsika ary amin'io jeremia 82 ndray mba ho jerevantsika kely zay teny zay leo jeremia 82 hoe inona ndray moa zany zao no tenentsika ato amin'ity toko sy andiny ty ho atsika rehetra ny atokantrano any jeremia toko fefatra andiny faharoa mbola loza ihany ty jeremia 82 eno nge ten'andriamanitra fa adala ny oroko izao tsy mba fatany zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana raha ny anao ratsy de endry izy
farainanao tsara kosa tsy fantany efa lasa dala am'izay le olona de tsy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony efa lasa dala ozy izy ny olo koa zao tsy mba fantantsony tsy misy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony ny zanak'Israely tena ny atratany mihitsy le ten'Andriamanitra hoe ataovy adala ny sofiny tsy hafantatra ntsony ny fibebahana izy ko dada iavany ny fibebahany satria dada iavany nanome ny fibebahany noho ny amin'ny osoazy nalefany de fibebahana izy satria niainga avy any aminy ny fanekena ny fibebahana ka rehefa dada iavany tsy azo antsony anarany a rava ny fibebahana ntikan'izay zava-dosa tsy rehefa tsika indray ny ten'Andriamanitra manaraka ty mazava-be le teny Jeremia teo a aza indray tsika aloha kiaraka ny anakare manaraka indray aloha araka ny ten'Andriamanitra rehefa tsika indray a ao amin'ny bokyny Isaia 64:5-6 jereva tsika indray zay teny zay Isaia 64:5-6 hoe tena tsisy miantso narany dada iavantsony ny olona tena foana Isaia 64:5-6 jerindray tsika Isaia 64:5-6 zany fa samy efa tahaka ny olony maloto zay rehetrarehetra zay ary le resaka zay mivadika tena olony maloto am'izay ny israelianina ary tahaka ny lamba miosondrany fahamariana rehetrarehetra tena efa tsisy fahamariana ntsony dikan'izay lamba miosondra tena faratsiana fadalana tsisy oatra zany toetsika le teny malazo tahaka ny ravina izay rehetrarehetra ary ny eloka mipoka any tahaka ny rivotra tena feno eloka malazo daholo izy rehetrarehetra zany tsy misy miantso ny anaranao io le izy io tsy afaka miantso ny anarany dada iavantsony tsy misy miantso ny anaranao tsony na mifoy ifikitra aminao tsy afaka miantso ny anarany ary raha ny fo maraina mba hifikitra aminazy tsy azo atao tsony ny lozany dada iavany zanak'Israely ny anarany azy tsy azo nantsonina tsony hoe vakitsika tsara ty aiza misy teo 5 tsy misy miantso ny anaranao intsony io tena foana teo mba avany zanak'Israely ny fiantsony anarany dada iavany ina ny antony fa efa nanafina nytavanao taminay ianao ka de nandevina anay noho ny eloko anay noho ny amin'ny eloko any zanak'Israely a na afenin'Andriamanitra am'izay ny tahony a tsy misy afaka niantso ale anarana ntsony a maty ny zanak'Israely zay ny loza tena vokatra izay hoe rehefa naditra ny zanak'Israely izy ihany ny tady loza tapahany dada iavany fifandraisana tsisy ny famonjena ianao koa milaza marina aminao fa miavina vono ihany nao fa ho tapahana tahako anio koa ny lalanao a de tsy ahitan'io Andriamanitra io tsynao rehefa miavinavina io zao ny antony natonga ny hoe tsy nesoro ny olona tao ny narany Ehosoa le manala ny fahotana satria zany Ehosoa zany de tena manala ny fahotana fa zay jerevantsika zay hoe io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota efa hitantsika teo moa zany zay tsy mihaino ny mpanota izy ny mpanota moa alefa makany amin'ny elo le Andriamanitra natsoinao Jesosy Jesoa Zezy ny karazan'io a nampanotanao Jésus Jesus nampanotanao mieritrerety ianao e zao le anazavanana hoe nanina ny ala teo hoe narana io tsy misy miantso ny naranao intsony na mifo mareniky ifikitra aminao fa nafeninao ny tavanao taminay satria ka nandevanay ianao noho ny amin'ny eloka anay ny zanak'Israely tena foana le narana dikan'izay inona ny sary nisy tokoa taoriana zany a eo ndraiky jerevantsika ndray ty ten'Andriamanitra ty raha ijerentsika ny amin'ny zanak'Israely ao amin'ny Isaia Amosa 9:9 Amosa 9:9 ka hatramin'ny 10 jerevantsika ndray tia ny pratika an'io am'izay a loza ho any zanak'Israely niatra tamy mihitsy ny ty loza ty Amosa 9:9 ka hatramin'ny 11 vavakitsika indray ty ara ny pratika le loza nazo ny Israely raha izy folo lahy sisa reo an-trano iray de samofaty ireo zany re misy olona folo zany anatin'ny trano ray ka folo lahy de maty eo daholo reo ary ny avan'izay maty na izay mandevina azy de ambeta azy ka hitondra ny faty ala ao an-trano any hoe tena mivoaka zany le faty de hiteny am'izay ao anatin'ny trano hoe mbola misy ihany va ato aminao de antaindrany zany le ao an-trano mbola misy ihany vi ao de hoy izy tapitra de valiana hoe mangina re fa tsy tokony hotenenina ny anarany ava efa tsy mety tsony zany manoro ny anarany ava efa samy mataotra fa raha voantso ny anarany dada iava maty ny olona ny dikan'izay mamono am'izay io Andriamanitra io raha narana toko mitondra famonjena sy fanavotana zany a hoe ho afa mandositra ny olona araka le hitantsika tary amin'ny Joel
toko fahatelo iny lasa mamono indray ny hafaran'le anarana hoe zay miantso ny anarana indray tiany maty. Zay zany ny hafaran'le olona ny miantso ny anarana io Andriamanitra io dia tsy nisy samy miantso tsony le anarana. Le anarana tsy afaka mipetraka atao Israela intsony ny famonjena. Dia ninomboka teo zany le hoe satria maty zay rehetra miantso ny anarana dia tsy nety nipetraka atao Israela intsony ny famonjena. Tsy afaka natsonatsony anarana dada Iava dia teona tonga n'le anarana hoe Adonay. Adonay n'le atsony Israeliana hoe Adonay dia nalain'le olombelona rehetra mpitondra fihevana nataony hoe ny tompo raha ty Madagasikara dia nataony ny tompo any amin'ny tany any andafy any dia nataony hoe Seigneur. Zay ary amin'ny afo moa zany dia nataony hoe Lord ohatra amin'izay nanovanova azy zany. Zay natonga an'izany rehetra zany. Ka izany rehetra zany no porofo amintsika hoe tena foana tao Israela marina le anarana dia zay natonga le anarana hiavatsy nazo natsona dia nataon'zareo hoe Adonay rehefa avy eo. Dia ny sasandray moa le tsy mandinika dia le Yahvah no vainy hoe Yahovah, Yahoshua fa mbola mitandrina didifolo foana ry akekery. Zany foana ny ahafantarana hoe tsisy fampianarana marina zany fa pitsiloko daholo le rehetratra reny. Zay no mahatonga ny ambassadeur ny soa ziady any raha ny dada Yahvah sy Yahoshua akety aminareo ilaza ny teny maran'ireo hoe ity ny famariana. Ary mariko fa zay miaraka amin'ny ziady ambassadeur ny soa afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay le qualité Andriamanitra ampianariko anareo moa zany rehefa avy eo. Rehefa tsy afaka nantsonantsony anarany dada Yahvah dia novaina Adonay dia mazava ho azy nanahoana indray ny amin'le zanaka. Koa satria moa le zanaka tena mitondra ny famonjena. Zany lehilahy zany itoriana famelan-keloka normal maty koa izy. Normal zany hoe zay mitondra famonjena ao Israela dia maty. Oke vakitsika ny teny Andriamanitra fa zany lehilahy zany itoriana famelan-keloka amin'ireo asan'ny apôstôly toko 10 vakitsika indray aloha zay tsy evantsika indray zay teknisianina asan'ny apôstôly 10 dia ny andininy fa quarante-trois quarante-quatre asan'ny apôstôly 10 43 44 izy no ambarany mpamina ny rehetra fa amin'ny anarany no azahoany zay rehetra mino azy famelan-keloka zay zany hoe ny anaran'ity zanak'Andriamanitra ty koa zany mitondra famelan-keloka normal maty koa le izy. Zany hoe zay anarana mitondra famonjena zany potika daholo zay mitondra an'izay. Anarany dada Yahvah moa zany dia efa potika tsy azo nitononona niova Adonay. Ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra mitondra famonjena tandia nyvonoana zay le Yahoshua tena izy ny vonoany zareo. Ary tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra azahoantsika famonjena afa-tsy anaran'ny Yahoshua io. Zany hoe zany dia lazantsika fa tena mitondra famonjena io anarana io. Ka raha vao zahatra mitondra famonjena dia maty dia zay nahafaty ny anaran'ny Yahoshua le tena marina. Dia ozy nareo hoe maninona tsy hita ao anatin'ny baiboly ilay anarana Yahoshua fa Jesosy ange niona Jesu e. Dia zay ny valiny satria noho ny amin'ilay anarana mitondra famonjena dia tsy maintsy maty porofon'izany ny apôstôly kinka maty maty hatrany amin'ny apôstôly. Hitantsika tsara ny apôstôly nitondra ny famonjena nitoren'ny Yahoshua famonjena dia Jaona dia gadra tany amin'ny nosy Patmo. Doka avakantsika rikatra amin'ny apokalipsy toko voalohany dia andininy fa 7 ino tsara apokalipsy 9 izao Jaona rahalanareo sy namanareo tamin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana tao amin'ny Yahoshua dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Yahoshua. Vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Yahoshua dia nigadraina ny apôstôly. Tatsika eto ny apôstôly Jaona io nigadra io tany amin'ny nosy Patmo izy. Izany hoe nizaniza mitondra ny famonjena eo Israela maty daholo. Dia io izy io. Ka izay sary zay dia hitantsika tokoa tamin'ny apôstôly fa rehefa nampianatra n'io anaran'io ny apôstôly dia nivonoana asan'ny apôstôly toko faefatra asan'ny apôstôly toko faefatra andiny fa 18 sy 19 angambany izay 18 sy 19 asan'ny apôstôly 4 18 19 ary niantso azy izy ka nandrara tsy hiteny nampianatra mianaran'ny Yahoshua tsony eo ary izy io norarana ny apôstôly tsy hanonona zany anarana zany tsony nampianatra amin'izany anarana zany zay le hoe tena tsy mety eo Israely io sary io ka zay miantso an'io anaran'ny Yahoshua dia nivonoana daholo
zay mihitsy n'izy ianareo tsika jereny asan'ny apôstôly 5:40 asan'ny apôstôly mbola avaketsika ndreny 5:40 ino zany ankety asan'ny apôstôly 5:40 dia nanaiky azy izy ary rehefa niantsony apôstôly izy dia mikapoka azy sady nandraraha tsy teny narany Ôso antsony ary tena de fazana de avertissement farany nefany tena nikapohany zareo mihitsy io lalehibe io vonono zareo ary faramotapitra maty ny apôstôly tena nandaitra tao am'le tany Israely hoe tsy misy famonjena ntsony eto de maty le anarana tsy azony Israely ny famonjena tsy azony tonono narany dada Iava tsy afaka nipetraka narany Ôsoa rehefa tsy afaka mipetraka narany Ôsoa maty ny apôstôly nararotin'ny greka sy ny romanina am'zay novainy anarana hoe jesosy ny tao na hoe jesosy moa tamy voalohany jesosy ny dikan'izany amy teny raha dikany hafa firenena de zay jesosy zay ny lasa hoe jesosy lasa hoe jezo lasa hoe jesoa lasa hoe jesosy lasa hoe jésus lasa hoe jizasy ny avarandry izy nainga avy am'teny hoe jezoisy daholo izy hoe jesosy de rehefa niala zay anarany Ôsoa zay satria tena hoe tsy afaka mipetraka ntsony de nongotany zareo tsy afaka mipetraka tsy vonoany apôstôly tsy afaka mipetraka tsy vonoany Ôsoa dia nosoloany grika sy romanina zay no mahatonga ny hoe nisoatra masina ny testamenta vaovao de nadika avy amin'ny teny grika ka raha vao nadika avy amin'ny teny grika de anarana grika ny napetrany ao jésus ny napetrany tao na hoe jesosy na jesoa na jezo nanomboka teo de niala anarany Ôsoa ary rehefa niala anarany Ôsoa de novaina jesosy jesoa de io nareo mivadika mpanota io nefa ny tenin'Andriamanitra le zanak'Andriamanitra marina de miteny hoe tiany mamarina ny Ôsoa zao ny teneniny aza manota intsony zay le tena vrai Ôsoa zay na le teny Ôsoa tena marina de compareo am'zay nge le ataony jesosy jesoa na jésus jizasy fa jésus jizasy na jesosy jesoa de miara milaza fa tsy maintsy mpanota satria olombelona ololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafotoana de tsy maintsy manota nefa ny tenyle zanak'Andriamanitra tena marina teo Ôsoa ny tena anarany tandefa meko moa le anarany satria zay le izy zao ny ataony tsy manota intsony zay miaraka aminy zay zany tena original ny soratra tato Ôsoa tany ty baiboly ty saingy nohony am'le hoe nisan'zay olana zay ampitena le anarana de nararotany zareo grika sy romana novaina nataony hoe jesosy fa ny original Ôsoa porofon'zany la jesosy tsy mety mahafaka ny fahotana ary mampiditra fahotana foana mandraka androany tsy misy afaka fahotana zay miaraka aminy nefa vakina ny tenyle zanak'Andriamanitra Ôsoa Jaona 5:5 vakeo nge ny teniny zao ny teniny zao le tenyle zanak'Andriamanitra tena marina ry anaran'izy io Ôsoa ary ato am'ty fanjakana masina misy an'zay ady tena miaritra ato mihitsy zany zavatra zany hoe tsy mahay manota izay enoge rehefa afaky zany de hitany Ôsoa teo kianja ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fa andreo anjonao zay raha tsy no teo tsindritsika tsara efa sitrany ianao ka aza manota intsony fa andreo manjonao zay raha tsy no teo lay tena zanak'Andriamanitra tena marina zany zay toe Ôsoa ny anarany de miteny mihitsy fa tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy ato amin'ny Ôsoa toriny zay adiareny no etanao zay eto am'ty planeta tera ty tsy miexiste am'ty planeta tera ty zany toerany hoe tsy fahotana zany naiza naiza fivavahana naiza naiza toerana am'ty tany ty de mpanota daholo ny olona rehefa ny amiafina izy de mpanota fa mody masina izy motsy manao ratsy zany nateo olombelona kely ratsy ianareo fa ny atao fanjakana masina misy an'zay ady arery any misy an'zany hoe olona tsy mahay manota intsolo zany ary tena samy seho sehitra eo masony zao tontolo zao mihitsiny fa tena tsy mahay manao ratsy ary tsy mahay manota intsony zany ny eo amin'ny Ôsoa asiana ratsy izay ny misy fa zay tsy manisy ratsy olona zany mihitsy sanaty aminay zany tsy mahay manao an'zany zay raha izay hoe tsy mahay manota intsony aza manota intsony izy le zanak'Andriamanitra nefa nareo miaraka am' jesosy jésus jizasa manota foana nareo zay ny pro fa tsy izy io jesosy nareo io tsy izy io jésus nareo io tsy izy io jizasy nareo io tsy izy io jesoa nareo io samy tsy izy io raha izay tsy afaka mamaly an'zany reo fa zatra marina nge zany fa naporofona faharoa Jaona 5:7
andin'ny faraky ambin'ny folo zao daholo ny teny io zanak'Andriamanitra io. Ianao inge rehefa iona tamin'ilay vehivavy janky izy de ozy lay de tsisy nanameriko anazy tsony ny olona satria ozy ahosoa zay tsy nanota taminareo nao ketora bato an'ity vehivavy janga ty satria netiny ino mo netiny jiosina keo aminy fariseo teo aminy hoe ahoana ny hevitrao fa ty vehivavy ty de azony jangatsanga de araka lalàna i tokony toram-bato fa ahoana ny hevitrao de ty ny teny Ahosoa ary hoy Ahosoa taminy ary hoy lay vehivavy tsy misy tompoko de namaly Ahosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana fa am'izao sisa izao aza manota intsony mahazavabe io teny io ataoko ngeda be mihitsy aza manota intsony ary am'izao sisa izao de aza manota intsony ahoana nefa ianao mbola mpanota foana mandraka zao fa iza io miaraka aminao io zay le vokatra le didi folo tsy le Andriamanitra tsy izy arahanao Andriamanitra tsy izy nanararoatra ny zava-misy tao anatin'ny soratra masina de ionao tsisy afaka amin'ny fahotana io laza ny vavanao fa tsy maintsy manota nefa izay mpanota ngeka avy any amin'ny devoly bika vakitsika avertissement ho anao izay mpanota de avy any amin'ny devoly Jaona voalohany de mieritrretanao ny dikan'izay Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahavalo ianao nge ty teny ty izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramy voalohany din'io zany tenanao ianao zay milaza fampanota io avy any amin'izy ianao nefa lay Jesosy na Jesoy arahanao ny Andriamanitra fa zay atomponao any tsy mahafaka anao ny fahotana ary zany ny tsy mahizy andreo rehetrarehetra reo fa le Andriamanitra tena vrai marko izy ny fitenenareo anazy lay tena réel de zao ny teniny hoe aza manota intsony averitsika vakina mihitsy aiza moiny Jaona 8:11 de petakitsika tsara ty teny ty hoe 8:11 ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony io ny teny le zanak'Andriamanitra tamin'le vehivavy janga le Andriamanitra tena marina zany de nametraka ny teny hoe aza manota intsony de le Andriamanitra tsy izy kosa amin'ny teny hoe manota fa amin'ny maha olombelonao tsy maintsy manota ianao zany ny matsizy an'io fa mpiara-miasa amin'ny devoly izy mampanota olona satria zay mpanota de avy any amin'ny devoly de zay ny mahizy any Ahosoa satria ny Ahosoa toriny ziady azy zay miaraka aminy de tsy manota intsony ary zany ny misy an'izao fanjakana masina zao efa olo efa mana 2 arivo ny atao amin'ny fanjakana masina aty Madagasikara nefa ao anatin'izany toerana hoe tsy mahay manota izany tsony mahafinaritra na miainao an'izany azy tena mahafinaritra anjaranao koa mba miditra ho isa an'izay mba midiranao ho isan'le tsy manota intsony de tsy ho any amin'ny farimy rehetra hafa fa mba hovonjena amin'izay ianao fa le tsy mpanota ny mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra zay le izay vakitsika ireny tenin'ny apôstôly mbola manamarina an'izany Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahadimy sy ny fahaenina vakitsika zany Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahadimy sy ny fahaenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy zay rehetra olona miaraka amin'ny Ahosoa zany natao batisa tao amin'ny Ahosoa de tsy mahay manota intsony mbola azavaina amintsika indray moa le resaka batisa rehefa fampianarana manaraka ahoana zany ny ataonao mba hovonjeny ianao zay rehefa antena manaraka zay izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra tena marina io zany de tsy misy ota ao aminy ianao zany zay milaza fampanota io tsy miaraka aminy ianao satria mbola misy ota ao anatinao amafisany zay teny zao amin'ny andin'ny fahaenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota tena tsy indrina mafy mihitsy hoe raha tena miaraka amin'io Andriamanitra marina io ianao de tsy manota zay le hoe Ahosoa no anarana zao toriko aminao zao tena tsy mahay manota zay miaraka aminy garantia 100% raha zanao tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra aoko nareo tateraka tahaka ny fahateterany rainareo zay ny amin'ny lanitra ny lanitra Matthieu 5:48 oe vakitsika kely io zay ten'Andriamanitra tsy maintsy tateraka nefa vao mahazo miditra makany fa zay mita dalain'olona ianao lalàna nge zany le tompotrano any nge ny teny ty teny ty ny teny le tompotrano de zao hoe tateraka vao mahazo miditra ty tsy mahay manao tentsony dikan'izay tsy mahay manao ratsotrony dikan'izay de no tsara rio Matthieu 5:48 koa am'izany aoko tateraka ianareo toy ny fataterany rainareo zay ny an-danitra izany hoe le tompotrano eny an-danitra de miteny fa
tanteraka vao mahazo miditra ty amiko aty, tsy maintsy tanteraka nareo vao mahazo maka aty, ka izy ny tompotrano normal izy mametraka ny fepetra hoe tanteraka vao mahazo makany, ko masina n'izy ny fahamasinany dia tsy lotono zay olombelona kely io. Ianao raha lazay ny fakakana sy solitra kina moa raha iny ianao rehefa tsy anaraka ny teny ianao fa atsipiny amy ela ianao e. Zay natonga an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe tsy maintsy tanteraka, tsy mahay manota intsony ny dikan'izany a, zay ho mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra. Aventsika amin'izay le teo hoe zay ny dikany hoe tanteraka, tsy mahay manao ratsy intsony, tsy mahay manota intsony. De noho am'izay ny teniny Jaona voalohany 3:5 ary ny 6. Ino inge? Ary fantatrareo fa izy no naseho anezitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, tena conforme amin'ny qualité-ny tenin'Andriamanitra teo. Zany hoe mifanaraka tsara mihitsy le ny tenin'Andriamanitra teo hoe mila tanteraka ianareo, ary teo tanteraka dia tsy manao ratsy intsony. De inona antony? Fa izay rehetra manota, ianareo ny milaza fa mpanota io zany. Ary mpanota anao hatramin'izay, dia zao ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahita an'io Andriamanitra marina ianao ary tsy mahalala anazy ianao. Zavatra hafa miaraka aminao io. Ho Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny devoly io ary entina mamitaka anao. Zanao zany mieritreritra fa zay ny tenin'Andriamanitra marina zay. Dao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny azety hoe tena tsy manota marina ve? Dao jerevantsika ny 5:7. Jaona voalohany 7:7. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Anao zany. Misy anie zany nateraka io Andriamanitra io ny tena marina dia tsy manota intsony izy. Izay ny tsy mahaizany io ny tomponao io. Io Jesus Jesosy Jesosy satria mpanota le anao dia tsy izy io ny dikan'izany. Satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ilay voany resahana eo a dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny fanahy masina. Mipetraka ao anatiny le fanahy masina, satria ny fanahy masina dia tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia tsy mahay manota izy. Ianao zany matoa manota zany sady tsisy fanahy masina ao a, no hafa io Andriamanitra tomponao io, dia mbola hiaraka aminy ihany ve ianao? Fa Andriamanitra anie ka sady tsy miaraka amin'ny mpanotany, tsy mihaino ny mpanota fa tsy hipireny amin'ny ela angenao e. Niaza mba maty ianao dia lazaiko anao, niaza mba maty ianao fa direct any amin'ny ela anao. Manoro hevitra anao ny ambasa diokany Iosoa, tena miverenao amin'ny Iosoa. Ampy zay. Verena amin'ny Iosoa. Zay ny teniko androany a, amaranako anazy dia ny Jaona voalohany 5:7. Jaona voalohany 5:7, vaikitsika ary narany Iosoa 17. Tsy dinika 17 na 18. 18 azafady. Jaona voalohany 5:18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Raha vao nateraka Andriamanitra anao zany dia tsy manota ny dika. Zay le olona natao batsy atao amin'ny Iosoa. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika zay koa le ratsy. Raha vao misy olona zany tafaraka amin'ny Iosoa ka vita batiso amin'ny Iosoa, dia hatrany dia tsy azo ny devoly kasiana intsony zany olona zany a, fa hatrany dia olona madio jusqu'à la fin, marabatapitry ny fofonay, madio izy. Ato amin'ny Iosoa ihany ny garantie 100% zany. Izay no mahatonga ny ziady aminy miantso anao hoe manatona ny Iosoa. Ary andao atao batisa ty amin'ny Iosoa dia afaka anao a, ho afaka amin'ny fahotananao. Ary zay ny amaranako ny teniko zany a, hoe miantso anao zany ao batisa mba voasasy anao Jaona voalohany, asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16. Raha tsika vakina amin'ny anaran'ny Iosoa izy a, zao ny voalaza ato. Ianao zao no atsona amin'ity teny ity. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao ao? Ianao zao ny resahana amin'izany. Mitsangana dia miantso ny anaran'ny Iosoa. Zany hoe miantso ny anarany. Dia inona no ataonao? Ary aoka atao batisa ianao a, ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Takina aminao mihitsy le baptême ny batisa zany. Avy ianao atao batisa. Dia ozy le malagasy eto hoe ahoana zany zay fa zay tsisy batisa intsony eto. Dia mandehana ny ampitan-dranomasina fa zao nisy batisany, ary any misesisesy be ny batisany. Manenjika any nareo taraiko. Rehefa teo vonjena dia zay samy manavitra ny tenany io. Mandofy rekeny makany ampitan-dranomasina ianao. Teto le batisa tsy ndrarainao. Dia makany ampitan-dranomasina ny batisa. Dia zay le izy. Ka zay le ten'Andriamanitra hoe mitsangana. Ianao io zany. Mitsangana ianao. Miantso ny anarany. Ary aoka atao batisa ianao sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Didiry ianao tsy maintsy atao batisa. Araka le teny hoe zay mihitsy atao batisa no vonjeny. Dia tsy maintsy atao batisa ianao zany dikan'izay. Dia le batisa atao amin'ny Iosoa. Zao ataony ziady azy ao. Zany hoe didiry ianao tsy maintsy manatona amin'izay ianao a.
satria izy ady arery manao batisa atao amin'ny Yehosoa ary tsy misy efa-tsy izy rery any. Atria izy rery any azo antoka ny amin'ny fahamasihana fa zava-be aloha zay ny lohalarana zay. Mba tsy siny zahatra manahirana tsony satria le batisa mantsy andresana fanahy masina ka le fanahy masina atao amiko daholo zay vao makany aminao. Lalàna ihany koa za mbola ampianariko anao hoe maninona tsy mety ziady manao batisa satria le fanahy masina atao amiko fa tsy aizany makany zay vao makany aminao any. Atao amiko izy makany aminao. Raha tsy zany hoe za mampianatra an'izao hoe tsy mahay manoto intsony zao. Ny toerana misy an'izany dia hipetrahan'ny fanahy masina. Ary ziady ihany mampianatra anao an'izany. Zay ny teniko fa atsika aloha anaraka ny fanontaniana indray raha misy fanontaniana hoe zay ny atao hoe Yehosoa tsy mahay manoto intsony zay miaraka aminy zany. Noho ny tilikambo Babelo izy dia nikorohany ny fiteny dia lasa samy manana ny fitenin'ny olona. Dia zay nampiovan'ilay anarana fa samy miantso amin'ny fiteny avy ny olona. Ahoana ny mahakasika izay tompoko? Dia zao ny valiny. Ny mahakasika an'izay dia zao. Tsy marina. Satria ny tilikambo Babelo efa tany aloha be tany. Fa mba hapetraka aminao ny fanontaniana angamba zao tsy mbola amin'ny tilikambo Babelo zao. Zao valantsika zao nge mbola anatin'ny tilikambo Babelo e. Maninona nefa ny anaran'ny Barack Obama tsy miova fa président Barack Obama. Haintsika foana miantso président amérikana hoe Barack Obama. Président français zao dia misy hoe François Hollande teo. Haintsika tsara miantso François Hollande. Na mpanao gazetintsika malagasy hoe miantso an'izany. Haintsika tsara miantso hoe Benyamin Netanyahu zay premier ministre israéliana. Haintsika miteny an'izany. Entsika amin'ny vaovao mandeha zany. Ny président français François Hollande haintsika manonona an'izany. Haintsika miantso hoe Joe Biden haintsika manonona an'izany. Maninona laza anao fa rehefa miantso Yehosoa dia tsy hoe miantso an'izany. Zany natao hoe fialana fotsiny ny amin'ny tsizy. Ary ny fahamarinana tsy azo ovaina io anarana io. Zao mantsy ny lalàna. Amoaka lalàna aminareo za. Asan'ny apôstôly 4:12. Tsy misy zahatra azo atao mihitsiny fa ny lalàna dia tokana io anarana io dia tsy azo ompina io, tsy azo esorana. Asan'ny apôstôly 4:12. Zao. Dia tsy azo ovaina io anarana io. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no menan'ny olona zay azahoantsika famonjena. Ny anarana zany tokana dia Yehosoa. Ary izao ny maha Yehosoa anazy io rery mahafaka ny fahotana. Ka raha tenanao hoe ka inge koronina fiteny dia zao hoe lasa Jesosy le izy dia tsy afaka ny fahotana. Dia Petrao ihany rehefa tsy teo afaka ny fahotana. Na tenao io ka koronina fiteny dia niovatra an'izao dia meko ny résultat zay niantso Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasa tsisy afaka ny fahotana dia Petrao ihany fa ho any amin'ny elange mpanoty dia amin'izay fotoana izay adalalana ianao. Ka ny motif entinao zany mampanipy anao any amin'ny elo dia adalala anao retazona an'izany. Mazany ama zay teniko izay dia fanontaniana anankiray indray. Ahoana ny mahakasika an'ilay isiantsika ny 2:7 tompo fa Yehosoa no voalaza ao fa tsy Yehosoa. Ny anaran'ny Yehosoa raha miantso Yehosoa ianao dia tsy afaka ny fahotana. Ale Yehosoa no lasa Yehosoa. Ny lalàna dia miteny fa ny amin'ny tenin'ny Isaiah no momba ny Yehosoa. Raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5 firy izy iny? Jaona 5:44 sa 43. Oinga vakitsika irato aloha hoe aiza le misy anazy. Ao amin'ny bokin'ny Jaona 5:5. Tsy maintsy miverina kely ato mba no atsara kely amin'ilay Jaona 5:45. Ina male izy nao ke vakitsika kely ny bokin'ny Jaona. Jaona 5:5 5:5 any amin'ny tenin'ny Mose no ijerevana ny anarana fa tsy any amin'ny tenin'ny Isaia. Zay tsy mampety an'io. Fa reny bokin'ny Isaia reny zany efa transformation daholo ny hita anatin'ireny. Fa rehefa ny tenin'ny Mose dia ino moa no dia nanao mankany amin'ny Isaia. Jaona 5:45 azafady. Jaona 5:45. Aza ataonareo fa izao no miapanga anareo any amin'ny ray. Misy ny mpiapanga anareo dia Mose zeto. Totantsio amin'ny ambony ato zany. 46. Jaona 5:46 azafady indrindra. Fa raha mba nino any Mose anareo dia mino ahy satria nanoratra ny laza izy. I Mose no nitenen'ny Yehosoa direkta hoe izy nanoratra ny momba ahy. Ka raha vao nanoratra ny momba ahy zany Mose ny anarany zany no any mijerevony tekasy. Fa tsy any amin'ny Isaia. Isaia zany zatra zafikely mbola lavitra be taty. Ka raha mbola hoe amanjato ny lavitra be Mose tany amin'ny taona -1500 ano any. Isaia taty hatramin'ny taona -600 aty.
sivanjato taona be zao ny alanelana atya misy sivanjato taona ve nao niaka an'le anarana fa hoy izy Yahosoa tany Mose no milaza momba de noho zany any amin'ny tenin'ny Mose jerena ka Mose no niantso hoe Yahosoa raha mitenin'ny mpamonjy izy de Yahosoa nanaovany anazy hitantsika zany arikatra amin'ny boky Nomeria ary niainga tamin'izay moa raha ny mpamonjy itsy nefa tonga antsika zany iny am'izay fantaina zay de dirantsika izy Yahosoa zany de famonjena izy ka ny dikan'ny famonjena amin'ny Jiosy dia Yahosoa zay natonga ny anaran'ny hoe Josoa mpamonjy ny dikany ny anaran'izy iny taloha dia Hosea ny anaran'izy iny de donc avakitsika zay tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny baiboly hébreu ny amakitsika anazy alako tsy fa tsy maintsy miditra atsika fa aleotsika ny famonjena zany ny dikan'ny famonjena amin'ny teny hébreu jerevantsika ty Yahosoa de famonjena ho an'ny olona rehetra izy zany zay na hoe Yahosoa Andriamanitra ihany famonjena de andao raha vakitsika zay atao amin'ny bokyny Nomeria 13:16 moa izy iny Nomeria 13:16 Nomeria 13:16 tsy maintsy atsika no mijery an'izay zany zay amin'ny baiboly hébreu zany de vakitsika ity teny hébreu ty io teny hébreu zao le ato amin'ny agositsika ato de tia ny translittération io zany de efa avoakatsika eto avy hatrany avakiko eto amin'ny translittération zay sy mijery Eleshmot Hanashim Asher Shalak Moshe Latur et Harej Vaikra Moshe Losea Binun Yahosoa ka Yahosoa moa zany Yahosoa ny tena marina rehefa fotoana ny anaran'izy io arikatra amin'ny momany Yahosoa izy moa zany tsy mitondra anarany dada Yava Yahosoa dia natao hoe Yahosoa no anarany de vakitsika indray ny famakinan'io ato amin'ny teny anglisy These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea, the son of Nun, Yahosoa. Ato moa zany ataony hoe Yahosoa. Fa Yahosoa le izy de zay natao le anarany hoe Josoa. Yahosoa le izy. Ka ny anarana ny Hosea taloha zany, zay dikan'ity hoe and Moshe called Hosea, the son of Nun, Yahosoa. Ny anaran'ity Josoa ty zany Yahosoa taloha de Hosea no anarany ka ny dikan'izay Hosea zay de famonjena mihitsy ny dikan'io amin'ny teny hébreu ary lay famonjena zay nefany de nadikany izy moa ty izy ty Yahosoa io ny dikany amin'ny teny hébreu Yahosoa de nadikany dadabe Mose hoe Yahosoa ary io Yahosoa io no nataony malagasy hoe Josoa ary amin'ny frantsay hoe Josué ary amin'ny anglisy hoe Josoa ohatraohatra tsy aminao ny anglisy azy Josoa zay ny amin'ny teny anglisy zany de io zany no antsoiny hoe Yahosoa ny ino iovadia lasa hoe Josoa zay ka ny famonjena zany de fanomeny dadabe Mose io le teny hoe dadabe Mose nanoratra ny momba io Yahosoa io ny teneniny am'izay ka io Yahosoa io natao hoe famonjena de Yahosoa nefany aveko tadiditsika tsara io no retsika hiditra ato amin'ny tenin'ny Yahosoa hoe za de mitondra ny anarany ray andre vakitsika tsara zay John 17:11 John 17:11 vakitsika indray ty John 17:11 John 17:11 lay teny hébreu te de tena hébreu tranainy iny nosoratan'ny Bible masoretika zany Sefer Torah masoretika ny tiako tenenina zany hoe avy any amin'ny teny hébreu tranainy hébreu tranainy nanoratra an'izy zany de efa nanomboka teny amin'ny taona 800 tany ihany moa zany ohatra ny kakarona de efa tano zareo nefa nanomboka nafantatra famarihana de natao hébreu tranainy ny anarana de novovain-jareo moa taty aoriana le izy mbola fampianarana manokana mbola ampianarako anareo iny fa efa levako ny amin'le fanontaniana John 17:11 ary tsy eto amin'izao tontolo zao ihany intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao ary zao mankany aminao ray masina terizy ireo mianaranao zay nomenao ahy mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny marentsika terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy nomena an'ity zanak'Andriamanitra ity zany anaran'ny ray mitondra ny anaran'ny ray izy zany dikan'izay de andao rehefa jerevantsika indray ny anaran'ny ray araka an'izay voasoratra ato amin'ity boky hébreu ty ihany ao amin'ny Sefer Torah ny atao hoe Sefer Torah zany de ny boky hébreu tranainy zay misy ny tenin'ny
jiosy ny tenin'ny Mose, ny lalàna Mose sy maro samihafa zany. De vakintsika araka ny bokin'ny Exodosy ny hoe Shemot chapitre 15 verset 2 et 3. Shemot chapitre 15, eto zany atantsika anaran'ny dada Yahva eto anaran'ny dada Yahva. Ity le teny amin'ny teny hébreu. De ty phrase ty no jerevantsika io natoka nisika ny teboka maintimainty iny. De ia moa ny anaran'izy io zany fiteny anazy ia. Ny famakinan'io zany de hoe ia araka ny hébreu zany. Raha mahita an'iny forme io zany nareo de ia ny famakinan'io zareo hébreu. Efa nomeko teo iny le izy. Averiko indray mandeha tsy nahita ny famaky an'le iode C de ia. Iode C io. Iode de he ia famaky an'izy io. Iverinantsika am'izay le izy zao ny dikan'io famaky an'ity zany. Azy vzimrat ia va elili shoa zeheri van veu elohe avi varum menu. De ny dikan'izany amin'ny teny anglisy io teny jiosy io de zao. Yeah is my strength and song, and he's become my salvation. He's my El, and I will prepare him an habitation, my favors. Zany hoe, zao ny dikan'izany yeah is my strength, any ny heriko zany sy ny hirahirako de yeah. Ka ia moa zany ny fiantsoana azy amintsika amina hoe hallelujah. Zany hoe voninahitra n'Andriamanitra ia. Ka ny anaran'ny dada Yahva zany de misy anarana hoe ia ao aminy ao. Ray zay. De vakitsika ndray amin'ny 15 amin'ny baiboly hébreu ndray aloha amin'ny Sefer Torah hébreu iva ishmishama iva shmo. Ka eto ndray moa zany de tsika le efa nahitany forme iva Yahva io. Io zao le forme Yahva ty ias ty io misy hasy eo ny azy moa zany novany hoe zavatra hafa ny aty fa tsika tsy izay ndrety hafa nanoratiny aty de tsy mety io. Iny efa nisy transformation ny ataon'ny katolika romanina sy ny hafa de niova mihitsy l'izy zany de tsy mety l'izy. De ato l'izy io zao le forme ia iode he de ve de he mbola ampianariko atsika io fa nohony am'le fantenao de miditsy tsika eto zany. De izay no mahatonga ny hoe Yahva ny anaran'ity satria iode sy le voalohany teo le hitantsika sary ty. Eto misy teo ty. Ny famaky an'ity forme ty io izy io farany asesiny agosy ambony io ny famaky an'io de ia hitantsika ty izy ty azy ivy zimraty ia famaky anazy i zany io. Ka rehefa ia ny famaky anazy vaty ato. Ka rehefa ia ny famaky anazy de ny famaky an'ity koa zany dikan'izay de zay mahatonga ny hoe ia va. Ato amin'ny anazy tsy nivakiny le ia fa nataony hoe i apostrophe de hesy va satria misy manovanova io de tsy napetra ntsony le marina de raha vao manovany hoe ievana ievovana salam zany de tande tsisy afaka amin'ny fahotana. Fa ny famaky an'ity zany araka ny tena anarany hébreu de Yahva izy io Yahva. De vakitsika am'izay ato 15:3 ato moa navadiky ny ave ndray satria le katolika nanoratra anazy de lasa ohatran'izany. Yahva izy man of war. Yahva izy Yahva his name. Zany hoe ty iode hasaviasy ty zany Yahva ny anaran'izy io zay. Ka teny hébreu moa izy io le hébreu iode he vava he fa novaovainy le olona taty orina le original de lasa nivadika l'izy ka raha vao nivadika io de tsisy afaka amin'ny fahotana ntsony. Zay ny repera fareny aminareo aiza le anarana mahafaka amin'ny fahotana de zao toriny zay ady azy ao izy. Ny akoatran'izany tsisy afaka amin'ny fahotana nareo. De ny anaran'le Andriamanitra ray zany de Yahva. De jerevantsika fotsiny moa le ty ia eto ambony ty hoe ty moko tsy afaka novainy ty ia. Io le ia io zany. Ka raha ihany ny famakiny ty iode sy ty ia ny famaky anazy de mazava azy fa Yahva zany le makato. Jerevantsika am'izay nge le ato hoe io le Yahva io. Ty le Yahva ato zany. Iode sy de ty le Yahva hitantsika io. Yahva. Ny fanoratana ny famakinany ty ihany ty zany ty soratra ty io. Io ambony io zany ambony agosy de ny ambany le ambony agosy io zao le Yahva de ty koa izy ty Yahva ty ambony ty de io izy Yahva ny fanoratana azy.
le voalohany ia de le faharoa va, zay no mahatonga izy iava. Ty le voalohany zao hitantsika io de misy tohiny, de le tohiny nefa nysoratany hoe va, nefa le voalohany nivakiny hoe ia, de zay no maha-iava io. De zay na raha ny Andriamanitra re zany ia, iava, io izy io, ia, iava, io le ia de iava ao ambany. De mitondra ny anarany ray le zanak'Andriamanitra re nivakitsika teo, mitondra ny anarany ray izy, io hoe ray masina io, ray masina hoe terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao de mitondra ny anarany ray hoe ia izy zany dikan'izay. Zay ny anaran'le zanak'Andriamanitra marina zany mitondra ny anarany ray izy hoe de hoe ia. De iny ia iny am'izay no alefa-tsika rikatra am'le ino le Osea teo, de zay moa le numérie 13-16 izy teo numérie 13-16 afindra-tsika makaty am'izay le anarana, zany hoe manao complémentaire n'anarana antsika zany de apetrakitsika eto le izy io le Yosoa, io le Josoa zany io, de ampidiriny eo am'le Yosoa io fotsiny naran'ny le zanak'Andriamanitra, io misy zao raha miteny jiosy, io le io farandrindro izy am'teny jiosy, de ampidiriny eo zany anarany ray de mamoaka ny hoe Yahosoa. Zay nahatonga anazy nataony ziady foana hoe Yahosoa satria mitondra ny anarany ray izy ka le io zany ia de miampy an'le Yosoa de lasa hoe Yahosoa. Any hoe soratako eto zany izy anareo zay mijery amin'ny télé aveto kely fotsiny mbola iverenantsika moa izy io fa noho ny am'le fantenefana andeha de sy maintsy mamaly ziady de zao le izy zany fahafatsika kely ty ia narany ray hitantsika teo, ataontsika fotsifotsy ia no anarany ray de Yosoa ny anaran'le Josoa de ty le lasa Josoa ty amin'ny baibolinareo any, de ia no Yosoa, ia no mpamonjy satria Yosoa mpamonjy ia narany ray Yosoa mpamonjy, zany hoe ia no mpamonjy ny dikan'izao de io no namoaka ny hoe ia de mitambatra Hosoa, io le anaran'le zanak'Andriamanitra zao atsoko foana zao hoe Yahosoa, ary zay ny antso an'io anarana io afaka amin'ny fahotana daholo. Mariko fa anarana tsy tetỳ tany io fa anarana tany amin'ny lantsilanty io fa nampidiriny aty aminareo zay. De io Yahosoa io anarany mpamonjy ary zay miaraka aminy afaka tamin'ny famonjeny. Zay zany mivaly teny menan'le olona tarikatra hoe Isaia 52:7 milaza fa Isoa no voalaza ao fa tsy Yahosoa, de mazava be fa ny anaran'ny Yahosoa mihitsiny no izy, ary Isoa io tsy mahafaka amin'ny fahotana io no atsono azy. Atsova ange de atsika raha afaka amin'ny fahotana zany ianao forme abréviation daholo nge reny ataon'ny mpaminany reny fa tsy io le izy de ozy indray ianao hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana, rehefa mino fa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana izy de zay no zava-dehibe, de be dehibe ny afaka miteny nifantsika tany azy fijaliana ty jiolahy telo no teo, de mety kely ao zany tena akaika ty koa fa izy satria telo no nifantsika teo, ilaina le anarana satria mety tsy loaka taty am'lefa na io atao amin'ny gauche na atao amin'ny droite tsy manana anarana koa io, zany tsy mampety an'izany hevitra anao zany, telo nge niarah nifantsika te, ary be dehibe io lefa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana ka diso zany hevitra anao zany, ary fomba ny jiosy fomba ny romanina no mamansika olo amin'ny azy fijaliana ka firy zay ole nifantsina teo zay, efa nilaza izy fa zay mahafaka amin'ny fahotana ihany no izy, satria zao ny teneniny aza manota intsony ka zay tsy misy miteny mihitsy ato hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana, ka le izy ary le ninonareo iza le ninonareo fa zay ninonareo hatramin'izay tsy nafaka amin'ny fahotana de tsy izy ezy zany, fa zay nino ny Yahosoa kosany afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony zay no izy zay, ary zay na feno an'le fepetra ozany hoe tsy ny anarana no zava-dehibe ko manizy miteny hoe atsoa ny anarana, manizy miteny hoe minoa ny Yahosoa de vonjeny no tsy niankonanao, ahoana izy niteny andray, tsy marina zany teninao zany avake tsika jera zay tezy hoe minoa ny Yahosoa iza moa izy iny, asan'ny apôstôly 16 firme zay zao zay atsika kely vetivety kely izy asan'ny apôstôly 16:30
31, 32 zay rehefa am'izay asiny apôstôly ahoana izy nyteny an'ity teny ity koa na zany hoe tsy important ny anarana zany na te hoe rediredina daly zany e mialatsiny koa zany fitenenana fa marina mihitsy le teny hoe ten'andriamanitra ve miteny anao hoe minoa ny aosoa de vonjenao sy ny ankoanao lenao milaza hoe tsy important zany ho an'le olona metaka an'izany zany de manitsy sy adia hoe aza manao an'izany fisainana zany fa tena tsy mety tena lasa rediredina ianao asan'ny apôstôly atoko enina folo 30 asan'ny apôstôly 16:30 ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjenao inona zany ataoko mba hovonjenao de hoy izy ro lahy taminy minoa de tsy nasiana anarana raha mieritreritrnareo eto misy anarana minoa ny aosoa tompo de vonjeny ianao tsy ny ankonanao rehefa tsy miantso an'io anarana io zany ianao de tsy voavonjy zany ianao zany hoe mbola firazina de volona anao ny teny teo hoe rehefa mino de zay de ampy zay manohitra ny teny aosoa zany atreto nitsindrina mihitsy ny mientsoa ny anarana ianao ilaina io anarana io zany anarana zany itoriana famelan-kelo ka tsy misy anarana hafa fa tsy izy ihany iaosoa no anarana tsy maintsy antsoa no iaosoa io vao mety important le anarana dikan'izay profon'izany asan'ny apôstôly 22:16 efa tsika ndreny asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly 22 de ny 16 vaketsika aminarany iaosoa ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana mientsoa ny anarany dinao zany antsoan'le anarana ko anao milaza fa tsy important le anarana anao fa fampianarana diso zany aza manao an'izany fa tena tsy mety ho any zay manao an'izay fihevitra zay andray de Jaona 19:19 nosoratany Platona amin'ny teny grika sy romana le anarana teo amin'ny azy fijaliana aza mandaingy ny anarana de tsy niova fa le frazy no niova ohatra ity no Yahosoa mpanjakan'ny jiosy de Yahosoa tsy miova raha amiteny frantsais le roi des juifs raha amiteny anglais izy hoe Yahosoa the king of Israel juif ohatran'izay zay ny voalaza ny famarina raha atao amin'ny teny hebreu misy zaho tsy mahay tsy adikan'izany koa ny tena marina raha ohatra ny tsy raha karoako tsy haiko mikaroko an'izay fa za tsy mahita ady anao teny hoe prapapa tsy miditra am'izany koa za fa raikariko andray haiko io zay le zay kanefa tsy any amin'ny teny hebreu sy ny grika ny ilaina fa za ro noeksy amin'ny teny anakolo de telo zay raha malagasy hoe ty ny mpanjakan'ny jiosy Yahosoa mpanjakan'ny jiosy amin'ny teny frantsay Yahosoa roi des juifs amin'ny teny anglisy Yahosoa king of Jews Jew satria zay narany amin'ny anglais Jew ka rehefa miteny amintsika am'izany de zao ny anarana anao propre raha tsy niova fa tsisy ny teny hoe ary de niova ny anarana zao vakitsika ny Jaona 19:19 zao je rehefa tsika ndray zany rediredy be zany niovatra any amin'ny anarana no vakitsika ity Jaona 19:19 antsinatsika rehetra le tokantrano hoe aza manao eritreritra ohatran'izany fa zany any angely mahavoanareo lasa mitsipy any amielo am'zatra tsy aminatony ary Pilato nanoratra Jaona 19:19 ary Pilato nanoratra anarana ka ary Pilato nanoratra anarana ka napetiny teo amin'ny azy fijaliana ary zao ny voasoratra teo Yahosoa avy a Nazareta mpanjakan'ny jiosy firy 19 iny ao etoizatsika le izy Jaona 19 roapolo ary zany anarana zany de novakiny jiosy maro fa akaiky ny tanàna ny tany zay nanomboana ny Yahosoa tamin'ny azy fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny hebreu sy romana sy grika zany tsy ny anarana le nisoratana tamin'ny teny romana sy grika fa mba mieritrereta ny anarana nke tsy miova mihitsiny ohatra atsika zao mahita tsara ny anarana hoe filompirena malagasy dia nandeha tary lasany France ny filoam-pirenena malagasy de ny filoam-pirenena Andry Rajoelina de lasany France ohatra zany atao ry amin'ny teny frantsais zay le président Andry Rajoelina est parti en France zay raha ataontsika amin'ny teny masina de samy manana zay itiako tenenina zany ny anarana tsy iova zany noviny satria non propre iny ny anarana non propre de tsy azo ovaina mihitsiny noviny fahadalana zay manova an'izany ina zany ekivalany anarana Yahosoa anao amin'ny teny hebreu raha misy ekivalany anarana ka ataony hoe Jesosy
izy amin'azy fa ny ekivalany ahosoa de jesosy amy teny grika ena amy teny hébreu asa metalatala ianao ny tehiteniteny foana ohatran'izany ary ny teniteny foana ny herôda ve nao rahanao raha ataontsika hoe nanao foana tokoa ary zany herôda izy milaza fa herôda de afaka anova anarany ahosoa tampotampoka hoe aovay jesu ty na ovay hoaniny ty ary ny fitapitapesany herôda ve ny andeha ho arahanao hoe herôda zay mpanota lasa tsisy lavana anazy iny zay namono anazy iny iny ve ny andeha ho arahanao zany nge no maharatsy sainanao tena mariny tenin'ny herôda zany no arahanao le tenin'le olona namono anazy zany no arahanao olona mpamantsika ny ahosoa amin'ny azy fijaliana ve ny arahanao ianao nge zany de volona amin'ny hevitra zany de volo mitovy amin'ny herôda ianao satria nyrediredina dalana ataon'ny herôda ve ny andeha arahanao kosa ny ary zay ny fanazavana hoe adalany zany fa ny olona ve tsy gaga hoe ahoana moa zany anaran'ity olona ty novainao iahosoa mpanjaka ny jiosy ny azovana amy teny many le mpanjaka ny jiosy novavaina fa ny ahosoa tsy ova novinovina io ka ataonao hoe inona non propre n'olona io tsy azonao ovaina io fa raha miovy de efa zatra efa tsisy trony dika zany le teneninao io ary raha ohatra ny hoe ka novainy herôda de vomainge mpandebreby mpandrabirabo sy mpanambany herôda de herôda mpanambany ve zany no arahanao fa raha ianao nge mba misy anarana ka ovainy olona anaranao tezitra nge anao de herôda efa nanamansika anazy taony azy fijaliana ve ny andeha ho arahanao mba mieritrereta ny dikan'izany ny olona namono anazy ve ny andeha ho arahanao mieritrereta zay apocalypsie 19:13 ary ahoana le hoe mbola omena anarana vaovao lay zanak'andriamanitra io Yahosoa io ve le izy tsia lay Yahosoa de nomeny anareo etỳ an-tany izy raha mbola anana anarana izy any amin'ny bokin'ny Jeremia no ijerevantsika azy ity ny anarany any Yahosoa famarinantsika zay mandritra ndreo nge vaitsika zay teny eo amin'ny Jeremia zay Jeremia 23 no vakiko ato mihitsy izy de diso ary izao ny anarana nanona azy iava famarinantsika zay mihitsy izy Jeremia 23 6 Jeremia 23:6 ny jerevantsika vaketsika manomboka amin'ny 5 Jeremia 23 5 de ny 6 varavaketsika ino avy ny andro iava azy ananganako ratsana marina ho an'i Davida ka njaka izy sady hoendy ary anao fietsahana sy famarina amin'ny tany io zany le tonga ary amin'ny fanjakana rivotoana io amin'ny andro no amonjenan'ny Joda sy andrian'ny Israely fa izay fa am'izao Israely tsy mandry ary zao lo anarany zay anonoina anazy iava famarinantsika io le tenenina rikatra amin'ny bokin'ny apokalypsy io raha tsy hainareo iava famarinantsika ary tsisy may io fa ary tsy azo adika io fa dada iava satria tsisy mpaminany nanonona an'io fa ny teny fotsiny mpaminany Jeremia hoe iava famarinantsika iny anarany a de tsisy miditra lalina am'izany tsika fa mivoaka io anarany io fa leo izy tenany am'izay ny amoakany io zay hoe tsisy mahalafatsy izy a ka rehefa antendry tsisy mahalafatsy izy de tsy mila miteny akoatran'izay tsika fa mbola ivoaka io anarany io miandry anazy ho tonga fa ny am'izao zany a ny anarany atsotsika anazy a de Yahosoa famonjena ia no famonjena de zay natoko hoe ia famonjena Yahosoa ny dikan'izay ia no famonjena hoe dada iava ny mpamonjy ny dikany famonjena ho tsika zay natonga ny hoe ia famonjena fa am'izany ny anarandray natao hoe ia famarinana ia famarinantsika de iny ny anonany an'izay a de aloha iandry anazy zay fa ny anarany am'izao Yahosoa de mijanona eo tsika zany zay le dika le hoe tsisy mahafantatra fa tsy ny anarany vaketsika ile apocalypse 19:13 a apocalypse 19:13 apocalypse 19:13 za zao afaka manome an'io anarany io fa rehefa namoaka teny hoe tsisy mahay afa-tsy izy a de aleo tsy manao aventure zay tsy azo atao mihitsy raha vao niteny izy hoe tsisy mahay afa-tsy izy de tsisy mahazo manao aventure mamoaka an'io satria mety zavatra hafa mihitsy no teneniny eo fa mitovitovy amin'io nefa ny équivalence-ny ka tsy azonao atao miditra am'izay satria misy fiteneny amin'ny lanitry tany fa tsy mitovy amin'ny teny jiosy zany ary miakanjo mbola misy toyny ty fa tsy 13 13
Apokalipsia 19:16 no izy fa tsy 13. Ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ile 19:13 moa tsisy mafana. 19:12 le izy. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany izy dia mamaha, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Manana anarana izy zao. Manana anarana voasoratra anazy manokana. Ary anarana efa ho avy etỳ manana anarana izy. Zay. Ka izay no tonga amin'ny teny hoe ny anarany Yehoshua ny anarany amin'izao dia manana anarana. Za zao manana anarana be dia be zany. Tsy ziady azy ihany ny anarako. Misy anarana hafa koa mitohy amin'izay. Fa hatreo aloha menantsika dia ampy zay. Yehoshua koa manana anarana izy. Fa rehefa nomena hoe hatreo ihany menareo dia mijanona ianareo fa aza mitady hevitra ankoatran'izay. Fa rehefa zay dia tany dia miovy io teny io manova ny tenin'Andriamanitra dada Evanao dia fay ianao raha vao zay ny ataonao. Tsy azo atao zany izy ny dikan'izay. Mazava angamba zay le rehetra metraka fanontaniana hoe misy anarana izy fa rehefa tsy mbola nomena anarana dia aza hidirana. Manana anarana mihitsy izy. Ohatranazy ho manana. Zay. Fa izy tsy mbola antsika ety an-tany ka anaovantsika resaka tsy mandeha amin'izay lomotra zany. Fa rehefa nomena antsika anarana hoe Yehoshua dia iny antsoina azy dia afaka mifahotananao dia ampy zay anarany amin'ny manaraka any azy hidiranao fa tsy fantatrao zany. Ary tsy tokony hiditra amin'izany anao satria tsy hainao zara tsy miditra amin'izany na dia mahay dia ina moa ny hidiranao amin'izany azany. Zay fa dia miraso antsika fa mifarana indray ny fampianarana rehetrarehetra tamin'ny laharana faefatra antsika zany teo dia hiditra amin'ny laharana fahadimy indray antsika amin'ny manaraka. Zay zany fa dia miraso antsika samy teny Yehoshua misaotra betsaka ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany afaka nenao izay fampianarana izay tsika dia miraso antsika samy teny Yehoshua hariva afaka antsika. Misaotra betsaka tata Maria Iavanao ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka noho ny amin'ny hatsaranao fa nomenao izao hatsarana izao tokoa. Dia ilay fiainana mandrakizay sy ny fitiavana sy ny fahasoavanao ka nay niainao izany teny izany, nay nandray an'izay teny izay, ary nay nizara n'izany teny izany any misy atokantrano mba ho famonjena ny olona. Tena marina mihitsy ny famonjenanao Yehoshua. Efa nomena ny teninao fanavotana ny olona. Efa nozaraina ny teninao ny fiainana mandrakizay ho an'olona. Vonjeo ny tsy mahalala rehetra, avotiny tsy mahafantatra. Efa tonga anao Yehoshua ary tonga izay ady ampahafantatra anao. Vonjeo ny tsy mahalala rehetrarehetra mba hitodika aingana. Ho amin'ny fanatonana anao, voninahitra anao mandrakizay dada Maria avao. Matoka fa maro no tonga saina resy lahatra hitodika ho any aminao. Vonjeo ny dada malala ho ny tsy mahalala. Vonjeo ny maniry, vonjeo ny hafafiana rehetra izay mangetaita ny fahamarinana. Anjaran'izareo indray zao ny famonjena. Misaotra dada malala. Amin'ny anaranao Yehoshua malalanao izany rehetra izany. Misaotra dada Iavao. Halleluia. Amen. Dia miraso antsika samy teny Yehoshua. Mavita izany fampianarana manaraka indray dia no mataholy azy.